Efa Jesosy androany tena dioviko ny foko manaiky zay alefan'ny olona eo tonga dia vonona foana na tsy mifona taminao ary le olona dia efa vonona mifonao amela azy ary efa namela azy ianao. Zany ny toe-po andrasan'i Jesosy amintsika. Zany atao hoe toe-po madio tsy misy petina. Toy izay le olona mifona foana. Tsy nety indray zavatra nyteneniko. Mba afaka miresaka aminao ve za pasteur tantely? Fona tompoko fa ohatrany tsy nety le zavatra nyteneniko. Ny tena nanenina be ny teny amin'iny. Androany ianao manao an'izay raha pitso ianao manao an'izay raha afaka pitso ianao manao an'izay raha afaka pitso ianao manao an'izay andao olona anao izay mampahazo aina ny fanjakan'Andriamanitra ao anaty. Olona mihavana amin'ny olona rehetrarehetra. Tsy anjaranao manadio ny fon'ny olona hoe diovy ny fonao aza fa ny ataonao tsy manana olana amin'ny olona rehetrarehetra. Jesosy tsy nanana olana tamin'ny olona rehetrarehetra fa ny olona sasany nankahala an' Jesosy. Amen. Ny modelintsika Jesosy fa tsy Elia. Ny modelintsika Jesosy fa tsy Mosesy. Ny modelintsika Jesosy fa tsy ireo olon-kafa. Amen na? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Dia ataony eo ambonin'izay ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha olona mpikatsaka materiel ianao, asoro ny materiel. Inona moa sy ho azon'ny olona na mahazo izao rehetrarehetra ao azy izy. Kanefa very ny ainy. Misy ny zavatra napetrak'Andriamanitra ho ifantohantsika. Fa misy ny zavatra nataon'Andriamanitra omeny anao fotsiny rehefa maro toeran'izay. Androany tsy ampanantenanao hoe ataony io rehefa anina, fa hozy i Jesosy katsao aloha, katsao fotsiny. Izay ataon'i Jesosy eo satria Andriamanitra izy, tompony tompo izy, mpanjaka izy. Dia izay ataony eo azy ny azy. Amen. Fa ataovy azo antoka fa za ianao manao izay mampahazo aina, mamaro toerana ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Amen na? Fanjakan'Andriamanitra Luka 17:21 dia ao anatinao. Tsy aiza io. Tsy hoe andao tsika apidina ny fanjakan'Andriamanitra eto tany. Misy karazana fampianarana mantsy hoe nitanjotsika dia apidina fanjakan'Andriamanitra. Tony dia teneno izy hoe atolory an' Jesosy ny fiainanao dia nomeny fanamasina ianao dia ao anatinao ilay fanjakan'Andriamanitra. Io tsy ampidinina zany fa efa ao anatinao io. Alleluia. Izay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Efa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Izay mahatonga Jesosy niteny hoe Matthieu 12:28 fa raha ny fanjakan'Andriamanitra kosa namoako ny demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsao izay hampahazo aina ny fanamasina ao anatinao. Aza mitady voninahitra, aza mitady tera, aza mitady laza, aza mitady ho hitan'olona. Fa ka tsao ny ho hitan'Andriamanitra. Zany no mifandrika amin'izao fiainana ankehitriny izao. Mitady anjavonjavona daholo ny rehetrarehetra. Akaiko moa fanjavonana. Dia sao dia anjavona eto fa aleo mba potra kely amin'izay hita. Tsia. Teneno eo akaikinao tsy mety zany hoe. Aleo tsy hita fa hitan'Andriamanitra. Toe-po miafina na any am-ponjary rehefa mety amin'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra foana. Tsy toerana mamaritra ny fahitan'Andriamanitra anao fa toe-po mamaritra ny fahitan'Andriamanitra anao. Aza mitady dera manolo zany. Tsy maninona reto hososena. Tsy maninona ilikilika. Fatandremo sao dia tsy hitan'Andriamanitra ny toe-ponao. Ataovy azo antoka fa madio ny fonao amin'ny fotoana rehetrarehetra. Amen. Matoa io avelan'i Jesosy mitranga mety io. Tia hita ny fonao madio Jesosy. Fantatry Jesosy loatra ianao. Tena fantany mihoatra ianao. Mbola tsy niaraka dada sy mamanareo dia efa fantany ianao. Mbola tsy nitorotoroniny ianao dia efa fantany. Mbola tsy teraka ianao dia efa nanana programa ho anao izy. Dia ampandaloviny amin'izay ilay testa hijerena hoe avoay amin'izay ary ilay toetra ilay efa nomeko anao. Dia izay fotsiny ny antony io zavatra mahazo anao isan'andro. Aiza ilay toetra? Alefan'Andriamanitra, ndana testa eo, ndana fa manana toetra tsara io avoaka. Ndana, alefaso fa manana toetra tsara io avoaka. Iny amin'izay ny devoly lasa misetrasetra anao. Iny ianao fa mamoaka an'ilay toetra tsara. Nozy izy Andriamanitra hitanao tsara toetra io. Iza mahazo tombony? Andriamanitra mahazo tombony. Ianao mahazo tombony. Mahazo ny fankasitran'Andriamanitra. Ka tsao izay hampahazo aina ny fanamasina izay ao anatinao. Ataovy izay hivoahany ireo vokatry ny fanareo. Io nefa tsy mivoaka raha vao tsy feno ny fanahy ianao. Alleluia. Ka tsao hifantohy, ataovy taimboraka izay tsy fanjakan'Andriamanitra.
tandremo sao dia manao atsirambina ny asa ianao afa-paraka indray Andriamanitra fa ny asanao ataovy tsara fantatr'olona ianao fa zanak'Andriamanitra na tsy fantatr'olona ianao fa zanak'Andriamanitra ataovy tsara ny asa omeo izay maximum avy any aminao ataovy mialoha ny fanjakan'Andriamanitra tsy hoe amin'ny hariva vao hoe Jesosy tsy nifafaka indray androany amin'ny alina efa alohan'ny atory ianao menao 3 minitra Jesosy telefonanao chargenao adiny ray Jesosy chargenao 3 minitra marina fa super fast izy supersonique izy mihoatra noho supersonique fa aza atao an'izany kosa raha nga Jesosy mba hapetrao meloa Jesosy vao fo vao maraina isaky ny alina dia Jesosy asio rehefa kely ny telefonanao Jesosy mivavaka ianao dia mivavaka kely indray aloha afaka hanina indray dia asio foana charge foana imasoa izay mahafaly an Jesosy tsy maninona hoe nisy fotoana ohatra hoe latsaka ohatra teo aloha dia mananaingana tonga dia verina kely tsy nety niteneniko iny raha vao mbola miverina iny tonga dia ifeny vavaka raha vao mbola miverina iny vavaka fanamasina inona no tokony hiteneniko amin'ny manaraka dia toroany fanamasina hevitra ianao dia manao rattrapage amen apetrao ambony ny fanjakan'Andriamanitra aza atao ambokambony ny fanjakan'Andriamanitra amen fa za tena samy teny aminao fa tsy ho gisitra izany ianao rehefa mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy olona tao anaty baiboly hoe nametraka ho lohan'ny fanjakan'Andriamanitra dia gisitra dia izao aloha ny antony tenenako an'izay le izy tsy atao hoe tanjona fa vokatra fotsiny tsy hoe mba tsy ho gisitra dia hikatsaka milo fanjakan'Andriamanitra fa raha tsy izany hipotra tambokeo mama hoe sao dia te hanamboly ianao dia mody mangataka fahendrena fa fantatra Andriamanitra ny ao anatinao fantatra Andriamanitra motivation anao motivation antsika tsy hoe tsy ho gisitra sao dia hoe le matahotra ny ho gisitra ny antony hikatsanao fanjakan'Andriamanitra raha tsy izay dia efa diso hatramin'ny voalohany tsy tanjona le izy fa vokatra tsy maintsy mitranga fotsiny ohatrany hoe rehefa mihinana atody sy tsaramaso mangatsiaka ianao dia normal be raha mandresatra atody le izy koa tsy toerana mamaritra an'le izy tsy hoe efa nahazo posta tsara zao noho izany tsy maintsy tsy any amin'izay le izy fa any amin'ny toe-panahy le izy dia rehefa miresaka mikasika amin'ny fanamasina tsika tantaran'i Josefa ny illustrena an'izay Josefa na tany anatin'ny tany andavaky ny fatsakana na tany amponja na niakatra teo amin'ny lapa na miverina tany amponja na niakatra teo amin'ny fitondrana dia nametraka ambony foana ny lanjan'izany atao hoe fiombonana amin'Andriamanitra izany tsy hoe any Egipta an'izao tsy hitany rahalahiko tsony tsisy tsony tsisy mpiara-mianatra sekoly lahy dia amiko tsony aty tsisy tanora niaraka taminay tsony aty noho izany mba afaka mipince kely vady amin'ny Potifara kosa ve fa tonga dia na tsisy mahafantatra ary tsisy teneniny eo akaikinao mahitanao Andriamanitra zay atsainao no anajanao amen atsao Andriamanitra fa tsy ho gisitra izany ianao rehefa manaja an'Andriamanitra tany amponja izy fa nitazona ny fiombonany tamin'Andriamanitra niakatra teo amin'ny lapa izy mbola nitazona ny fiombonany tamin'Andriamanitra naverina tany amponja ny ampandeha izy mbola niombona tamin'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra hoe tena efa vita sedra nira amin'izay rotsony avy efa vita sedra azonareo misy zavatra hijeren'Andriamanitra anao te azo antoka Andriamanitra hoe tena marina ve ny fijoroanao tena marina ve Andriamanitra gne tena te hireharehibeny aminao tena hoe fierté an'Andriamanitra ianao raha mba tonga saina ianao no nanomezan'Andriamanitra amin'ny fanany ao anatinao tiany ianao ho fiertéany ianao le ho ampakariny ahoana fijeriny lehilahy ny vadiny rehefa hoe ino le vadiko ny akamaroan'ny lehilahy izay tsy mitomany any anatin'ny fo dia mivoaka ety amin'ny anina aty tonga ihany le andro izay ny andrasan'i Jesosy atsika hoe tena tonga le fampakarana io izy fa mijoro eo anoloako amin'le fitafiana tiako hanaovany noho izany tsy azontsika atao ambany zavatra ny fitafiam-panahy ireo vokatry ny fanahy rehetra
tena fitahiam-panahy dia ny fitafiantsika ireo vokatry ny fanahy. Tena fierté an'ny lehilahy ny vehivavy rehefa manao an'ilay akanjo tonga ilay fotoana ny fampakarana dia efa tsy indraindray izy dia mijery ahoana efa aza ilay anina, efa nesehana tsara ilay anina, efa mety tsara ilay anina, nananananananana tsy nanaikitra ilay kiraro. Raha nanaikitra mantsy dia hosoloana indray mpandeha na ohatrinona raha mividiny iny na ohatrinona. Azonareo dia izay ny dikan'io zavatra isan'andro io. Anaovana ilay izy mety tsara, ataovy tsara, tena mahazo aina tsara. Dia ny androany ataovy izay hampahazo aina ny fanamasina ao anatinao. Amen na? Jesosy tsy ny olona hoe manana ny fanamasina ny mpianatra. Raha resaka fitahiam-panahy zany tsy tokony miononkonona amin'ny zavatra bof zany ianao. Hoe fiombona efa mivavaka tamin'ny maraina. Efa manana ny fanamasina. Efa namela indray mpandeha. Teneny hoe fa ny antsika zavatra atao foana. Amen. Mivavaka mandrakariva. Tsy mety raha vao tsy mivavaka mandrakariva. Mifalia mandrakariva. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Tsy efa nisaotra tamin'ilay anina fa tia kosa aloha mba micomprendre Andriamanitra raha tsy hisaotra amin'ity. Tsisy an'izany. Any tsisy an'izany. Jesosy tsy mionona hoe efa nomena ny fanamasiny za. Fa ny ao am-pony Jesosy za misitraka ny fahafenony ny fanamasina. Alleloia. Jesosy vao nitsangana tamin'ny maty Jaona 20:21-23 ary hoy indray Jesosy Jaona 20:1-20 dia zao voasoratra ary hoy indray Jesosy taminy fiadanana ho anareo tahaka ny nanindray ahy no andrako anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy ofinaina ka hoy izy taminy raiso ny fanamasina na elikiza navelanareo dia voavela izany ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Teto Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty dia raiso ny fanamasina, nanome fanamasina izy. Izany hoe ny ahafantarana ny olona fa manana ny fanamasina na dia kely monja ary ao anatiny dia mahay mamela heloka na dia kely monja ary na helokiza ozy izy raiso ny fanamasina na helokiza no avelanareo dia voavely izany. Teneny eo akaikinao verina indray ilay izy hoe mamela heloka ianao hoe ary tsy maintsy mamela heloka ianao. Anontany izy ianao efa voavela heloka. Dikan'izay namela ny heloko ny rehetrarehetra sao dia mamita tena. Rehefa tsy namela ny heloko ny hafa ianao dia aza mamita tena fa tsy voavela heloka ianao. Mahitsy be zany teny zany fa mahatsara anao zany. Amen. Jesosy tsy ny olona hoe nanome ny fanamasina fa mametraka ny safidinao ho ambony Jesosy no ny fanomezany. Nomena ny fanamasina tamin'ny mpianatra mety ny 820 ireo fa niteny amin'izay izy eo amin'ny Asan'ny Apôstôly 1:2 aza miala eto Jerosalema ambara-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Aza miala nilay ny raiso tonga dia mena fotsiny ty raiso ty meko anao ty misy ihany. Fa niteny Jesosy aza miala zany hoe nididiny ilay izy dia nijery izy hoe iza no mandray an'ilay instruction, iza manaraka an'ilay instruction. Mametraka ny safidinao ho ambony no fanomezana izy. Dia izay nanaraka nametraka an'ilay nandray an'ilay izy ka nankatoa niditra tao anaty fankatoavana no nisitraka ny fahafenon'ny fanamasina. Alleloia. Azonao ve zany? Maro no nandray ny fanamasina fa 20 mianaka ihany no nofenona ny fanahy. 20 satria ireo no nisafidy avereny hoe nisafidy. Ireo no nisafidy hiditra ankatohan'Andriamanitra. Tsy ampy ny fananana ny fanamasina. Aza mionona hoe manana ny fanamasina. Fa andao hisisika ho feno ny fanamasina. Tsy ampy ny hoe fa nivavaka tamin'ny maraina. Fa mila ianao manana fiainam-bavaka mandritry ny andro. Alleloia. Tsy ampy ny hoe namela indray mpandeha fa ozy izy Jesosy 7:7 ao anatin'ny ray andro. Raha 7:7 zany.
mbola impeto atao vonikajy enjakenjana ihany isaky ny 2 minitra ianao farafahakeliny mamela ao anatin'ny ray andro fa vitanao zany matony teneny Jesosy zany vitanao dia testeo amin'izany ny fonao manahoana ny fahadiova-poko manahoana ny fatra ny famelan-kelokako manahoana atray zany vonina mela dia io tsy vitan'ny herinao tompoko tsy vitan'ny fahazarany eo fa misy hoe matory tampoka izany ianao vao fo ianao tonga dia leo tampoka tsy hainao hoe inona fo ianao tena tia indray io tsisy hoe nisy naninanao tamin'ny alina fa fo ianao satria amin'ny alina ny devoly misy ororona ny alina ao izy mikonokonona ny devoly zany tsy matory fa ianao amin'ny alina manao pôzy vava amin'ny alina amen atsangano le altara amin'ny alina mila mivavaka ianao amin'ny alina ao ianao no avereny inona le toriteny mivavaka amin'ny alina reny amen Jesosy tsy mionona hoe nomena ny fanamasina ianao fa miandry ny safidinao izy mba amenona anao ny fanahy masina tsy hoe tsy disponible fa afenao ny fanahy masina fa miandry ny safidinao Jesosy atraiza ny etaetanao io tsy hoe vao tena mangetaheta be andro any tena androany tena te ho feno fanahy masina rehefa kelikely na tonga dia feno Andriamanitra koa mba mijery atraiza ny tena etaetan'ity olona ity fa tsy hoe vao miseho mangetaeta androany dia fenona ianao androany fa niaritra folo andro tao afoloana aloha ao jerena hoe tena mitombona tsara ve le etaetanao tena maro toerana tsara ve so dia etaeta te anakarena so dia etaeta te ho fahazo vola so dia etaeta te hahazo ny zavatra rehetrarehetra fa mody fanamasina no excuse ny fahafenon'ny fanamasina ny fitahiam-panahy rehetra dia miafina ao ambadiky ny fanamasina daholo aza mandingana procédure matona asian Jesosy le procédure hoe mandray an Jesosy nomena ny fanamasina feno ny fanamasina zay vao manaraka ny zavatra rehetrarehetra dia izay zany ny lamina napetraka Andriamanitra amen aza maika hoe ary aloha tonga dia mivadika ary afara any ivelany any ianao noho zany andaotsika hikatsaka izay mampahazoaina ny fanamasina vitanao zany mandevitra zany vitako zany tsy ezaka io fa raha vao tsy ampivavaka ianao dia miverina raha vao tsy ampivavaka ianao vitanao le izy maly tsara be satria ianao ampivavaka verina indray le izy androany tsy ampivavaka ianao jery karazan'olona vitsivitsitsika zay atao hoe testameta taloha ary reto nomena ny fanamasina fa tonga dia hita manodidina le olona tsy niteny hoe nivavaka fa ny manodidina no nahita hoe misy zavatra ty lehilahy ty omaly nahita karazana poste zay dia hoe publication dia hoe amin'izao tontolo zao zao le publication hoe misy olona tsara be raha atao ohatra hoe exe ohatra atao hoe ouvrier atao hoe maçon atao hoe nananananana fa mila formation manokana reny karazan'olo reny vao afaka mitondra tonga eo amina toerana natao hoe leader raha reny zany ohatra hoe ty misy maçon tsara be dia tena hitanao izy hoe miasa tsara dia rehefa kelikely ampiakarinao ataonao chefna anina dia vetivety iny dia menjera fa miaraka amin'ny fanamasina aty ambany ianao afaka tonga dia ary amin'ny posta fitantanana alleloia alleloia ny eo amin'izao tontolo izao tsy maintsy hoe mandalo an'ity fa zao kosa aloha rehefa feno ny fanamasina ianao miaraka amin'ny Jesosy tonga dia Jesosy no hita fa tsy ianao dia afa-mafy ho an'i Jesosy Genesis 1:7 andiny 7:30 hatramin'ny 4:7 Genesis 1:7
andiny fahavalo amby telopolo hatramin'ny faefatra amby efapolo ovakinao any an-trano fa ny andiny fahavalo amby telopolo dia milaza toy izao hoe dia hoy Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika. Tsy Josefa ny teny hoe manana ny fanan'Andriamanitra fa le mpanapaka no miteny hoe tsy ahita olona ohatran'io izy. Tantaranao zany. Aleo ajanoko ty fanitsika ody. Tantaranao zany a. Ao a, possible ianao. Tsy hoe possible fa afaka fiainanao isan'andro zany. Fa ny olana ataontsika kilalao ny fanjakan'Andriamanitra. Ohatrany hoe mionona fotsiny hoe azafady fa zay le cas pratique. Manao kiraro fa tsy diovina le kiraro. Tsy kolokoloina le fiombonana amin'Andriamanitra fa mionona fotsiny hoe manana an' Jesosy dia ça va. Fa raha zany Joseph zany no mitsangana tampoka eto a dia azavainy le izy hoe ohatrany ahoana dia gaga ianao hoe misy sakrifisy tsy maintsy atao ao. Misy zavatra afaka raisina eo am-pototry ny tanana eo a fa no Andriamanitra dia atsaniny zany. Misy olona nge na 500 raha latsaka eo dia raisiny e. Misy olona na 1 milliard raha hita eo afaka angalarina dia raisiny e. Fa misy olona na 10 milliard mipetraka eo a afaka angalarina fa mijoro ho an' Jesosy. Ianao zany olona zany fa za mieritreritra olon-kafa. Zany ny afantarana hoe olona manana ny fanan'Andriamanitra na tsisy mahafantatra ary dia marina eo amin'izay ataony rehetrarehetra. Tsy miandro polisy vao manao ceinture. Maninona ianao no me? Tsy any amin'ilay firenena no olana fa eo amin'ilay fanarahana an'ilay fitsipika mihitsy. Dia rehefa tonga fiainanao ny fiombonana amin'i Jesosy dia naiza misy anao a dia réglé foana ianao. Alléluia. Josefa tsy niezaka hanao ny marina mba ho hitan'Andriamanitra, mba ho hitan'ny mpanapaka, fa ao anatiny mihitsy le izy. Fiainan'le fahatahorana an'Andriamanitra ka natany an-trano ny Potifara ary na mivady ny Potifara rery ary teo dia nijoro Josefa. Alléluia. Sekoly fitahiam-panahy sy fanambinan-toetra aiza ny fijoroana. Ahoana sy ahoana ny fahamarinana e. Ahoana ny fahamasinana. Manahoana ny fahatahorako an'Andriamanitra. Rehefa tsisy mahita ve dia mipeka kely. Fa ny fitahiam-panahy dia Andriamanitra faly amiko. Ny tena fitahiam-panahy dia Andriamanitra mahita dia mijery ahy dia mahafantatra dia mirehareny amiko hoe zanako iny. Zay ny atao hoe fitahiam-panahy. Alléluia. Atao faly aminao Andriamanitra. Afaka ny faly aminao Andriamanitra. Afaka ny irehareny aminao Andriamanitra. Fa miandry ny safidinao izy dia le décision anao an'ilay izy. Omeo izay mahafaly an'Andriamanitra. Amen. Omeo izay mahafaly. Tsy mampaninona na tsisy reconnaissance avy amin'olona ary. Tena hoe tsy maninona. Fa rehefa faly aminao Andriamanitra, fantatrao zany hoe ohatrany misy zavatra tsy hay hazavaina zany. Io tsy hay hazavaina fa ianao, fanahinao dia mahafantatra hoe zany Andriamanitra fa faly zany. Dia izay ny tanjontsika. Tsy hoe tsika hitan'ny olona fa na tsy fantatry ny olona ary tsika tsy mampaninona zany. Alléluia. Fa aoka kosa ianao ho fantatra Andriamanitra. Amen. Noho zany aza mionona hoe manana ny fanamasina. Aza mionona hoe nandray an' Jesosy. Fa andaontsika hiampitary amin'ilay etapy fahaefatra. Tsika ao amin'ny fanamasina dia tary amin'ny fanamasina. Amen. Tadintsika ve izay leson'izay? Tsy mionona hoe nandray an' Jesosy dia manana ny fanamasina. Fa ao amin'ny fanamasina dia tary amin'ny fanamasina. Ny atao hoe feno ny fanahy dia tsy misy akoatra ny fanahy ao anatiny.
ny fanirianao zany dia ny fanirian'ny fanan'Andriamanitra tonga fanirianao. Tsisy olana reto amin'izany a. Amen. Tsisy olana ao anatin'izany. Ny etaetanao tsisy etaeta eo amin'ny nofontsony. Fa ny etaetan'Andriamanitra tonga etaetanao. Aleloia. Tsy haiko e. Fa zany ny tena atao hoe fiadanana zany. Ny fahafahampon'Andriamanitra tonga fahafahamponao. Tsy misy zavatra tsisy fahafenona ankoatran'izany. Zany ny tena tsara indrindra. Hoe faly amiko Andriamanitra. Tsisy nofo mianimma tsony. Tsisy zavatry ny tany mamelona tsony. Tsisy aya vokatry ny zavatra atrehany eto ambonin'ny tany hoe mety manaraka. Fa tena izay ao am-pon'Andriamanitra. Jesosy mameno anay. Amen. Aleloia. Daontsika hivavaka, daontsika hitsangana. Alohan'ny akaran'ny mpanompon'Andriamanitra metraka ny tsodrano. Daontsika hoe hivavaka hoe Jesosy feno ianao zahay. Jesosy tena maniry ny fahafenon'ny fanamasina zahay. Feno ianao zahay fanamasina mivavaha ianao. Mivavaha ianao dia sakafo mivavanao. Teareny teny avy eo ambavanao Andriamanitra. Jesosy mifony zay tamin'ireo fotoana rehetrarehetra nanaovana iatsirambina ny fiombonana aminao. Androany Jesosy dia mamerina anay ianao iombona marina aminao. Tsy anao atsirambina ny fiombonana ny fiainam-bavaka. Tsy olona hoe manana ny fanahy. Tsy olona hoe fa nivavaka kely tamin'ny maraina. Fa tena hoe ho feno fanahy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Satria ny masonao dia mijery, mizaha eny tontolo eny. Raha misy olona mitady an'Andriamanitra, tena maniry ny fahafenon'Andriamanitra. Tsy ny onona ianao Jesosy hoe nomenao ny fanamasina izahay. Fa napetraka ao ilay teny, mijanona ao amin'ny efitra ambony, mitaky fankatoavana izany, mitaky fanapahan-kevitra izany, mitaky etaeta lalina izany, mijery ny etaetanay ianao androany Jesosy dia ny ny fonay, zaho toetra izay. Fa mangetaetanao izay Jesosy. Maniry ny fahafenonao ny tsirairay avy. Tsy ny ho hitan'olona, tsy ny ho tsara toerana eto ambonin'ny tany, fa ny ho eo akaiky ny ray any an-danitra, ny ho hiaraka aminao any amin'ny mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareto, fenoy ianao zahay. Fenoy ianao zahay. Raha hijery ianao dia ahitan'i Jesosy mahazo aina aty anatinay. Ahitany fanamasina tena hoe mivalapatra amin'izay tiany atao. Tsy hoentin'ny nofo intsony izahay. Tsy hoentin'ny filana intsony izahay. Fa ny fanirianao raha eo ny tonga fanirianay. Ny etaetanao ny tonga etaetanay. Tsy handeha any amin'ny nofonay intsony izahay, fa ho taria amin'ny fananao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, vangio zahay. Misaotra ny amin'ny famanginao ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy hidirantsika ao amin'ny filazana sy ny tsotrano. Voninahitra ho an'i Jesosy. Efa amin'ny fotoanany fitatahan-drakitra dia filazana kely zany ny amin'ny 6 juillet ny anniversaire antsika dia samy miomana vavaka ny ao amin'ny ara-panahy ny tena mba haniry ianao hiara ifetsika amin'io handray izay avy any amin'Andriamanitra amin'io ndray. Le izy nge tena marina avy aiza moa ny rehetrarehetra avy amintsika avy amin'Andriamanitra ihany fa raha mba ao anatin'ny fonao fotsiny lesy dia Andriamanitra matsy ny rehetrarehetra momba an'izany. Raha mba te hiaraka tsika rehetrarehetra, ny olana mbola vao miteny an'izany dia hoy izy ny kajina hoe ay ahoana moa zany eto ny fandraisam-bola dia ahoana aiza ho aiza le 60,000 ariary indray dia bloqué eo tsika. Fa tao anatin'ny volana nisy 60,000 ariary firy nandalo teo aminao dia avy aiza sy nakaiza daholo izy rehetrarehetra. Fa tao avy anatin'ny fonao fotsiny mba te hiaraka ao anatin'izany fankalazana zany hanome voninahitran'Andriamanitra ao anatin'izany dia Andriamanitra miantoka anio rehefa avy eo. Amen. Amen. Indraindray ao anatin'izany misy zavatra ifatoantsika dia rehefa avy eo apetraka ny tompo eo alohantsika le izy fa maika be hoe ty zao ny maika be dia lasany amintsy izy le izy
atao hoe atao anatin'ny foko nen'Andriamanitra hoe amen. Amen. Dia tsarovany fotoanantsika isan'andro ny amin'ny zoma dia ao amin'ny tranom-pokon'olona ohatra ny tamin'ny zoma ihany fa ny zavatra hoentin'ny tompo eo hafa be indray ho anao. Dia azabangan'izany sabotsy maraina amin'ny 7 ao amin'ny tranom-pokon'olona ihany ny fanasan'i Jesosy antsika iray latabatra aminy dia misy ireo fotoana maro ny raha ohatra tsy manana fiangonana ianao dia manatona ny mpanompon'Andriamanitra dia azavainy hoe atsy dia atsy dia atsy dia azo alamina amin'izay misy ny quartier anareo. Dia zay ngamba fa hitsangantsika misy teny ao anatin'ny Baiboly hoe mivavah mandrakariva. Dia sendra mba nandeha tany amin'ny faritra tany dia misy fomba fiteneny amin'ny faritra any hoe mbarakaly. Dia le mandrakariva zany indraindray mitratra hoe rehefa harivariva dia fa milamina. Nisy mpanompon'Andriamanitra niaraka tamintsika tato nanao inona fifadikana ireny le fifadikana voalohany taona ireny. Dia hoe rehefa miamaizina ny andro dia misakafo amin'izay. Ainy ankizy tao an-trano anakatona ny rideau. Dia maizina be. Tonga dia sokafana ny vilany dia atraky dia tatatata nisy nandalo nanokatra ny rideau ary mbola mazava kay. Aza refesina le zavatra rehetrarehetra tondran'Andriamanitra fa andao ataontsika mpitiavana fotsiny. Mbarakaly ozy ny any amin'ny sisiny an'izay mivavaka mandra-pahalina le izy. Zay tena marina mamaton'alina raikitra koa. Misy fotoana tsy hainao hoe ahoana sy pasteur anankiray izay moa miteny misotro rano be dia be dia mifoha amin'ny alina avy eo. Fa misy antony rehefa hoe te ho any amin'ny toilette indray misy antony fa tsy toilette izay. Fotoana any amin'ny toilette dia toy izy rehefa avy eo. Tavy zava-dehibe ny firaisana amin'i Jesosy dia vavakitsika Jesosy misaotra be dia be ny amin'ny fotoana androany. Misaotra misakafo omenao, misaotra fahavelomana. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny fanjakanao velominao indray aty anatinay androany. Misaotra Jesosy eo. Mangataka amin'ny anaranao izay ataovy ao anatinay ny fahaizana manome voninahitra ny fanjakanao araka ny teninao teo priorisena amin'ny zavatra rehetra. Izany angatanay Tompo. Misaotra Jesosy. Reo mpanomponao hiatrika ny andro androany. Ataovy ainay tsirairay avy ny amela heloka, ataovy ainay tsirairay avy ny mandefitra, ataovy ainay tsirairay avy ny tiany rehetra, ataovy ainay tsirairay avy ny mamoaka vokatra ny fanavy ety anatinay. Izany no angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra ray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ray sy mitsodrano. Fitiavan'Andriamanitra ray, firaisana amin'ny fanamasina ary fahasoavan'i Jesosy Kristy ao aminareo dia mipolotra avy ao anatsika tsirairay avy ny vokatra ny fanahy. Tsy tafetra manomboka ho gaga isika fa ny fahafenoan'ny fanahy dia mahatonga vokatra hafa mihitsy. Mahay mamela heloka amin'izay, mahay mandefitra amin'izay, mahay mangina amin'izay, mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra amin'izay, mety ny zavatra rehetra ary dia tahina ny mombanao rehetra tahaka ny tahina ny fanahinao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia amen. Dia antsika hitehaka mafy noho ny fahasoavana androany maraina dia zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra